Raha ny fijerena ny toetr'andro androany hariva tamin'ny 3 tolakandro teo zany mahakasika ny cyclone Freddy dia any amin'ny 3.700 kilometatra izy atsinanana somary avaratra atsinanana any Mananjara misy azy. Ny rivotra entiny dia mahatratra hatrany amin'ny 200 kilometatra isan'ora ary ny tafiotra dia mahatratra 500 sy 200 kilometatra isan'ora. Ny kisaka miakandrefana izy somary atsimo andrefana ary ny hafainganam-pandehany dia eo amin'ny 530 kilometatra isan'ora. Ny toerana mety hidirana dia eo anelanelan'ny Mahanoro sy Manakara ny aliny 12 febroary zao. Ny toerana mety hivoahany kosa nefa dia any amin'ny faritra Menabe na amin'ny faritra atsimo andrefana. Iny moa zany mbola hisy filazana foana moa hatrany hatrany manamafy an'izay zavatra izay. Ny rotsakorana dia tena betsaka amin'ireo faritra hidirany satria mety hihoatra ny 200 milimetatra ny ahavon'izany. Ny filazana loza manambana zany dia amin'ny faritra Atsinanana, faritra Vatovavy, faritra Fitovinany, faritra Atsimo Atsinanana, Vakinakaratra, Amoronmany, Mahatsiatra Ambony, Iorombe ary koa misy amin'ny Anosy Anala. Mahakasika ny filazana fanairana kosa dia faritra Analamanga, Itasy, Menabe, Moramanga, Beroro, Ankazoabo, Sakara, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa. Manomboka Rapitso moa zany dia efa tsy azo atao ny Mendrika, manomboka any amin'ny faritra Sambava sy hatrany Morondava. Mahakasika ny vaovao atao hoe ofisialy moa zany eto amin'ny Météo Madagasikara dia ny fijerena ny Facebook amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro na ny YouTube Météo Madagasikara. Manarakarak'izay dia mahakasika ny fitaterana olona sy fitaterana entana ihany koa dia tokony ho tapaka manomboka Rapitso ariva eo amin'ny Atsirabe, tsy azo atao intsony ny Menatsimo manomboka amin'ny Fitora ariva. Amin'ny lalan'ny pirenena faharoa ihany koa dia manomboka amin'ny 12 atoandro raha ho aty Antananarivo dia tokony efa tsy azo atao intsony ny aorinan'izay. Raha avy any atsimo kosa indray faritra atsimo Madagasikara dia efa tsy azo atao ny mandeha miakatra mamonjy aty Antananarivo manomboka Rapitso maraina. Mahakasika ny lalam-pirenena fahafito ihany koa dia tapaka manomboka ny 12 febroary zao zany ny maraina raha ohatra ka andeha alina. Ny mandeha alina moa zany mazava ho azy efa tsy azo atao amin'ny faritra rehetra izay voatonona teo satria amin'ny fotoana io no atao hoe ora fidirana. Mazava ho azy hikorotana ny manodidina rehetrarehetra ka mba andraisana ny fepetra ho fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany dia atsahatra aloha ny fifavondroizana amin'ny alina ao anatin'ireo faritra rehetra ireo. Dia manentana antsika hanaraka hatrany ny fivoaran'ny toetr'andro amin'ny alalan'ny Facebook foibe famantarana ny toetr'andro na ny YouTube satria ireo no atao hoe vaovao ofisialy ho antsika eto Madagasikara ka dia ireny le mety hitantsika amin'ny internet isan-karazany ireny dia ataoko hoe manome ambangovangony ihany fa izay avoakan'ny Météo Madagasikara no ataoko hoe vaovao tena ofisialy ary azo raisina ho an'ny olom-pirenena rehetra.